avany amin'ilay morontsiraka izay dia olona mianatra fa tsy nianatra anareo taonora avy eto arivo merina avy eto Antananarivo no hitondrana Antananarivo. Faly miarabatsika jiaby naraka ny chaîne vaovao malagasy ny raharaha politika mandalo amin'izao fotoana izao no zaraitsika eto ary hitantsika fa ny okevitsy nataony ben'ny tanànantsika Tojo Ravalomanana fa hoe mpanavakavaka rasisma tsy tiany Gautier amin'ny sisiny ary naniteny ihany koa izy fa olona nianatra ny ilaina amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra fa olona tsy nianatra ohatrany hoe mitovy amin'ny Gautier zany vaovao tsy marina aparitaka ny ireto mpisolelaka ny fitondram-pandrakana flo Andrajoela ireto toy ny serasera mada zany artiste mada sy zava-misy aty rehetrarehetra page Facebook izay aoka mafisitsika eto ny vaovao ny chaîne vaovao malagasy dia tsy mbola manana page Facebook hatreto fa ny logo tsika dia nampiasainy zareo handeha hanohera zareo ny team na ny bentanana tiako Madagasikara tapahary zareo ny vidéo dia natao zareo montage fa hoe io fa tsy tia Gautier manavakavaka ny Tojo Ravalomanana izay koa atsika eto chaîne YouTube tsika ty dia manohitra ity fitondram-pandrakana ity hitatsika zany fa satria tsy misy vokana ary pandainga mamelitsaho zay no farany asany reto mpanohana fitondram-pandrakana ity iaraha malala ane iaraha mahita ane mitotongana ane ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny malemy ketraka mandeha olona firenena rehetrarehetra dia mandeha fampandrosoana atsika ndray ty mihemitra lasa miditra lalina any tsy dia vala-patrotsika satria efa zay ny toetsainy reto mpisolelaka reto tsy mahita ny zava-misy réalité marina misy azany tena amin'ny teny hoe efa minono reto fa tsy misolelaka tsony fa efa minono angamba koa tsy dia vala-patrotsika araka tenentsika zay fa misy ihany koa amin'izao fotoana izao moa fa niokevitsy nataony filoham-pirenena Andrajoela izay hainy ny ataontsika hoe angamba tsy fantatry ny vahoaka fa hoe ianao io ne efa tsy doteny tsony olona angamba mihena amin'ny sofiny gauche ato dia avokana amin'ny sofiny droite ato zany hoe efa tsy masinteny tsony vahoaka amin'izao efa miandry topo fotsiny ary hitatsika zany ary efa omanina daholo hita le fandaharana tamin'ny TVM zay dia ohatrany hoe efa omanina zany le fanontaniana apetrapetraka amin'ny filoham-pirenena Andrajoela hitatsika zao tarehimarika hoe atsika malagasy ne voalohany fahantrana amin'izao fotoana izao hoe mbola manamary tena zany hoe tsy tompona andraikitra mihitsy zany izy amin'ny fijaliany vahoaka malagasy fahantrana lalina zao fa manilika andraikitra zany hoe atsika malagasy zany be miteraka loatra tsika maro dia zay mahatonga zava efa nisy efa elane zany fa ngahy zany vaovao amin'ny filoham-pirenena Andrajoela moa ve zavatra zany efa tsy hitanao rehefa tsy mahay mitondra raha ngaty dia miala mametra-pialana zay no fahendrena ary efa maro ny mpanao politika lohandohany ireo mpanao politika ireo hoe miala raha ngaty rehefa tsy mamely rehefa tsy misy vokana fa indrindra ny vahoaka madinika reny no fa mahatsapany ihany koa atsika rehetrarehetra amin'ny fandaharana tsy sasatra manentana amintsy ary mizara amin'ny vahoaka malagasy rehetra hoe miala raha ngaty rehefa tsy mamely zany fahendrena dia ny ndeha manko ny faneho-kevitra nataon'izay dia hita ihany koa manamary tena efa tsy marina zany fa hoe avy amin'ny banky iraisam-pirenena ihany no marina satria sity zany vandy lainga zany tsy dia vala-patrao ihany koa tsika fa nandehandeha indray ny faneho-kevitra araka ny tenentsika tamin'ny voalohany teo resaka fanakavakavahana na resaka rasisma ataony hoe Tojo ben'ny tanàna Tojo Ravalomanana ny zavatra tia zareo ho tenenina manko amin'izao manko akatroko fifidianana hairy zareo zany hamilivily vahoaka ory vahoaka tsy sasatra manentana tongava saina zay ihany no lalatokana tongava saina mahay za mifidy na nomery zareo vola tsika na mery zareo varigo ndraiky tsika na mery zareo menaka sardiny sy biscuit sy ny karazany dia alaivo reny fa volantsika ihany ane reny dia aveo fidinao zay olona tianao na zany Tojo Ravalomanana ihany io ny fidio na rehefa tsy mahita soa ianao aleo tsy ny fitondram-pandrakana fa olo-kafa satria ireo na dia miara-miasa eo mitovy foana tamin'izay manday fahelana ry zareo reo teo zany hoe mbola tsy mahatonga saina rehetrarehetra na ny vahoaka madiny zany ireto tany filamenina reto efa hananotanina 20 taona ane zareo reo
ino ny fampandrosoana fampanantenana poakaty aiza moa zao tanà masoandro hoe ilaky vatondray aiza zao ny rehetrarehetra zay nampanantenana zay tsy tany saiko etrony efa fantatsika rehetrarehetra izany fampanantenana poakaty nataon'izay fa zao ndray izy ataontsika hoe hanambado anasaim-bahoaka mba hoe hoavy fifidianana rapitso afakapitso dia iny tsika tafadroboka indray koa misy fanontaniana araka ny tenentsika teo zay a karazana efa voaomana ity mpanao gazety ity amin'ny TVM miora fa hoe ahoana marina moa mahity mahakasika hoe nahenao izy izy nahita na tsapa fa hoe resaka vaovao mandeha ity izy tsy manao vaovao recoupement fa zavatra hitahitana mandalo amin'ny Facebook ary misy ity olona ity ve tsy manana mpanolotsaina tsy manana conseiller fa ity filompirena Andradjoel ity io nataony rehefa mamfandahanao dia miteniteny foana tsy ampiheverina tsy mandalindalina kokoa na zazakely nataontsika ataontsika sezely isy aza mba mahatrapa zavatra ho tenenina ary tsy mba manao analyse trotrotra hoe marina ve zany sahoana zavatra tofiry zareo eto anie dia flou Marc Ravalomanina fa hoe olona mpanavakavaka mipetraka ary ny fanontaniana move raha nanavakavaka ny flou teo aloha Marc Ravalomanina ary Tojo Ravalomanina reto satria tafiditra ao anatin'ny dolo manko zany tsy namboariny ve lalana RN7 namboariny ve lalana mandeha ary ambilobe antalaha vita goudron rehetrarehetra ary raha ohatra tsy tiany côté tsy ny tokony isy fotodrafitrasa ary tsy nisy orinasa rehetrarehetra manerana nosy tiany ny côté ary reny vahoaka ataontsika hoe mpividy any zavatra anazy dia tsy maintsy ho tiany zany rehetrarehetra tsy akanavaka any nisy orinasa rehetrarehetra Tico Magro niasa dolo ny olona any ary nivily ny vokatra dia raha tsy nitiany ve ihany petraka manko fanontaniana hoe honasiny zany rehetrarehetra zany ve raha ohatra izy tsy nitia côté tokony tsy nasiny zany fotodrafitrasa rehetrarehetra lalana tranombarotra rehetrarehetra aza mba andairany izay lainga tsara lahatra lainga fafy ataon'ny flou Andradjoel amin'ny vahoaka malagasy izy io dia matetika rehefa amin'ny mandeha amin'ny fandaharana TVM io dia mamafy lainga poakaty dia mbola misy ihany ny miheno dia zay no zava-misy afaka nozarentsika eto place tompoko vavy dia azadino an-trano miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika matsaratsara zavatra zay fantaniana somary manitikitika ty Andriamatoa Flou satria naparitaka teny anivo ny tambazotra tserasera tany tsy dia misy ifandraisana amin'ilay resaka ben'ny tanàna fifidianana teo fa misy ilay classement milaza fa Madagasikara no firenena manitra indrindra manana 7.7 mponina dia miaina ambanin'ny 2.70 angamba izy zay zany hoe tena manitra indrindra maneran-tany ahoana ianao filohan'ny Républicaine Madagasikara ny fahitanao an'izay izao miora za mo rehefa mahita ohatran'ireny dia ny source iangatsika dia ny avy amin'ny Banque mondiale sy ny avy amin'ny PNUD ihany rehefa reo miteny dia eketsika fa misy source aparitaka iny amin'ny tambazotra ary eo no mila mitandra antsika satria be dia be no mamafy lainga be dia be no mamorona chiffre ary be dia be ihany koa no milaza fa mpanao gazety fa manao an'izay mety hoe classement tia napetraka zay fa ny zavatra mampalahelo dia zao isika malagasy zany rehefa misy hoe mahavoan'ny firenena na misy mitondra-drano na misy ny zavatra mety mahazo amina commune anankiray dia tsika ihany ane mifaly amin'ny fahavoazantsika ary zay fotom-pisainan'izay no mila amboarina eto amin'ny firenena tsika tokony mifankaty mirahiny ary mifanampy ilaina ny fanoherana fa ny fanoherana ilaina mbola tsy nahita teto mpanohatra hoe mitondra vahaolana hoe raha zao no atao an'ity dia zao fa ny fanoherana eto amintsika zany rehefa misy vaovao dia ny manabotsina an'ireny hoe io ary fa izy ny tompona andraikitra fa maninona ary tsika nome mahantra fa tsy an'la izy fa za zany zavatra tiako lazaina dia zao hoe miora ny fahantrana eto amintsika no miteraka fahantrana ny antony dia zao
ny fianakaviana anankiray ary zay nanaovantsika ny fanabeazana izany rehefa mandeha any atsimy mandeha any amin'ny tety faritra rehetrarehetra na eto andrenivohitra azy misy olona ne miora 3 taona misy olona ne miora 3 taona misy olona ne miora 3 taona 5 taona ny sarabady indroa intelo na ny sasany ary tsy fatany loatra ny rainjanany fa mananjanaka anaky 5 enina nefa izy tsy miasa dia zay zany le hoe fahantrana miteraka fahantrana satria le zaza zany a lasa tsy zarizary ny fampianarana tsy zarizary ny fitaizana tsy zarizary ny fanabeazana tsy zarizary ny fahasalamana omenan'iny zaza iny na ny manao nify na ny manao vaksiny tsy vitan'le renim-pianakaviana fantaniana sendra tsaroko tampoka fantaniana sendra tsaroko tampoka fantaniana sendra tsaroko tampoka tamin'ny nandritry ny fotoana ny propagande reny a nisy candidat ho be ny tanàna ray nisy teny fiantsiny resaka foko a amin'ny maray aman-dreny ny firenenanao a ny fahitanao an'izay za zany a mila mitandriny amin'ny teny ho avoaka satria ny zavatra koa moa rehefa betsaka ny ao am-po dia mivoaka any ambafo fa tena misy zavatra mamao fady na olo-tsotra fa indrindra moa zany hoe avoakana olona candidat anankiray teny feny mifono fiantsiny mifono fankalana fa indrindra misy fanavakavahana tena tsy mety zany tsy mety zany a satria hoe manavakavaka ny manambany ny olona any amin'ny faritra miaratsiny amin'ny teny amin'ity fa manavakavaka ny côtier sy mampisongadina ny merina milaza hoe ny côté tsy nianatra fa izy nianatra tena mamao fady zany tsy azo eken'ny saina sy ny fo zany satria raha pitarika ianao raha tsara taizy ianao dia ny manambatra no atao fa tsy mampisaraka ny mampiavana no atao fa tsy mampiady ka ny zavatra ohatr'ireny miora tena feny fanavakavana tsy azo atao ny manavakavaka ny olona na ara-poko na ara-pinono samy manana ny finono ny olona rehetrarehetra fa mifanaja ao anatin'izay finono zay ka le teny zay atao ohatran'ireny a tena tsy mety mihitsy ary zay moa no ho tenenina ihany koa hoe tena ao anatin'ireny zavatra misy reny a tsy tokony mifampitsinjotsika sy mifanampy fa tsy mifanimba sy mifamotika tokony irahintsika fa ny zavatra ataony ohatrany hoe firaisakina nefa ny fampedina no atao zany hoe tsy mitovy mihitsy zany le zavatra lazaina sy tiana atao sy ny zavatra ampiarina ka zay ny tokony mailo atsika mba tsy anaiky ho zarazaraina isika vaoaka malagasy tsy anaiky ho saratsarahana isika vaoaka malagasy satria malagasy ray ihany tsika raha malagasy ny ao anatytsika anarana malagasy no entsika ary tsika itsika mihitsy ny fampisarazarana zay tiana atao sy tiana apetraka eto amin'ny firenena